nametra am-pialana tsy ho isan'ny lolon'i Madagasikara i Amady izay voafidy ho filohan'ny CAF. Hatreto dia mbola banga ny toeran'ny filoha lefitra avy amin'ny faritany Mahajanga eo anivon'ny Antenimierandolona ary tsy mbola fantatra ihany koa izay isolo toerana azy. Dia ho jerentsika ny fanatetiana. Iza maka ny toeran'ny Amady eo anivon'ny Antenimierandolona mbola fantanina mipetraka hatreto io telo herinandro milohan'ny fitaom-pivoriana voalohany parlementaire rotonta. Mbola banga ny toeran'ny filoha lefitra avy amin'ny faritry Mahajanga eny amin'ny lampany Anosikely rehefa nametra-pialana tsy ho senateur intsony i Amady izay voafidy ho filohan'ny CAF. Efa nametraka ny taratasy fametra-pialana andramatoa Amady izay filoha lefitry ny faritany Mahajanga, filoha lefitry ny Antenimierandolona misahana ny faritany Mahajanga, dia efa nanambara koa ny HCC ny fahabangany toerany loholona anankiray io ato amin'ny Antenimierandolona. Dia ao amin'izany taratasy zany ihany koa milazany fa tokony hanendry izay solony andramatoa Amady ny présidenty république satria tamin'ny anjara izay fanendreny filoham-pirenena iny sénateur iny zany alohan'ny fivoriana ara-potoana io. Fa mikasika ny faritany Mahajanga manokana dia ny kabinetrana andramatoa Amady dia mbola miasa, indrindra ny mpanolotsaina sy ny chef de cabinet. Raha ho an'ny sénateur Hisson René de Roland kosa dia mbola tsy nisy ny fanapa-kevitra noraisiny Antenimierandolona momba azy na dia efa nisy aza ny sazy eritaona Tranomaizina sazy miatra. Ny fitsarana moa dia fananao amin'ny fanapa-kevitra iny hitantsika iny. Ny ato amin'ny Antenimierandolona dia mbola tsisy aloha ny fanapa-kevitra fa mbola miandry ny fandinihana na ny birao maharitra izany, indrindra moa ny birao maharitra miandry an'izay fandinihana izay. Mety ho dinihana ao anatin'ny session ka satria tsara ihany zany amin'ny fotoana anaovana ny fivoriana ara-potoana ohatrandrena mandikihana ny zava-dehibe ohatrandrena satria vory eto amin'izay ny sénateur indrindra fa ao amin'ny commission juridique ny vaumiera misahana ny lalàna atao amin'ny Antenimierandolona. Ny sénateur taon'izao miparitaka mamonjy ny faritany, mamonjy ny toerana misy azy, manao ilay tournée mahazatra mifandinika amin'ny vonim-bahoaka Tsangapatra fa miandry an'izay fahatongavan'izay dia mifandinika miaraka amin'ny birao maharitra zany vaumiera ny mpanao lalàna atao amin'ny Antenimierandolona. Andrasana arak'izay ny fanapa-kevitry ny filoham-pirenena momba amin'ny solo ny filoha lefitra faritany Mahajanga Amady izay lasa filohan'ny CAF. Fanapa-kevitra izay tokony hivoaka mialohan'ny Rome fivoriana ara-potoana ny parlementa. Andrasana ihany koa ny fanapa-kevitry ny loholona momba ny Rara Lilson mandritry ny fivoriana ara-potoana ny Antenimierandolona no fantatra na voatana ho sénateur Lilson na tsia.